sala amin'ny kofalidaya zao raha zany anarana zany tonga de ozy tsika rehetrarehetra karana ty mety manana karana tokoa izy fa malagasy izy io ateraka any andro ihany ponina ny andro ihany izy raharaha maromaro reo gasy izy zany tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha tamin'ny mandat voalohany député nandela resaka hoe mila 4-4 fa mifanjakana mitady tsy paye 4-4 ho an'ny député faloharany député hitady 4-4 de alainy tsikelikely amin'ny karamany i Ravatomanga efa izy ny matretre be tompon fahefana raha vo 4-4 zany de tsy mety ty amiko mividy azy na hitevatra amizay ry député cité ndrandray soloneko reto misy olona mivarotra fiara tsara tsy Ravatomanga reto manaiky mihitsy sady moramora ny vidina no manaiky hoe alotsikelikely nefa ny atsara le fiarany raikitra mihitsy le satria vidiny ambany tsy miorooro payena tsikelikely efa nandeha amizay fa misy député 7-10 nefa navita contrat voaka amizay le matretre be tato mamy Ravatomanga iny ty na pionnier tsy mahazo an'izany tsy mila an'izany bajanona io tsy mety ty amiko no mividy ary raha tsy manaiky an'izany alotsikelikely zany fa mifanjakana no mipaye de nareo mirembourse ary facture amin'ny raha refatra ny vidin'le 4-4 de ny nahy atoko 7 ny vidiny 7 ariary zay zany mibaiko mivoaka avany de nisy tamreto zany nanda aiza kosa zany ko zay zany tsy mba handraraha mihitsy mba nanda resy mbana vao nanda amizay mora kely no miteny hoe nanao volaminy nareo fa tonga de andao nareo alefa le tsy afa anazy tsinako izy dolo mibaiko na fitsarana ninina tamire fotoana re hatramin'ny mpitsara ke tsy ambozo mihitsy nanaovany azy tonga de ane tsy afa nareo de ane tsy afa le olona kofalidaya le namany tena andeha amizay efa hita miprofo mitoaka mitendan'zao mihitsy hoe tsisy aiza zay volamena de netindreo taiza sy ny rehetrarehetra tsisy de navoaka ihany le olona no farany efa tsy ferana tsony ny vola ny takila tam'le olona fa navoaka ihany no ny farany tsy nanao évasion raha olonao fa navoaka ara-dalàna tsy nandeha akory le fitsarana ny sasany ngambany nandeha fa ny sasany tsy nandeha akory fa hita profo fa tsy nisy an'izany volamena nataon'izany akory fa mora amizay ty orina manao volamena ndreo hoe tsy tokony tonga de vapelavetahana fotsiny le olona tatoato mantsiny de zay affaiblissy avana an'le fitondrana de hita reto hoe kofalidaya manampy kofalidaya nge nanao plainte voalohany tany Maurice nafa Maurice nasambotra ny Ravatomanga tsika teto hoe tsisy nanao za rery ngamba no nanao tamin'ny 2016 de ngatra de io kofalidaya nanao le izy fa fotsiny tsika hoe efa ngatra Ravatomanga fa tena nanao tsirara mihitsy fa kofalidaya nanao ny plainte de satria izy amizay zany manampy an'le filohampanjakana amizao fotoana zao de entina andemena affaiblissy avana ny filohampanjakana de lotona fotsiny le olona raisiko tsirairay voalohany angambany ny amin'ny Andrajoel ny amin'ny Andrajoel zao na ody eto izy na tsy ody eto ny namany eto moa ny olona naray hevitra taminy sy naray fomba fitondrana taminy zany eto ihany aritako tsara makasary tsara mihitsy anatin'le terivato ary efa tsy de tity manao kravaty volomboasary izy efa manomboka tsapany ka raha andray anjara ianareo na andray anjara Andrajoel amin'ny fikonan-doam-pirenena ohatra zany raha masaky izy ny anjara andrasana aminareo nge zao de le fiekeny ary zay no ampiavana atsika zay fa tsy le hoe fampiavana fahatany tsy maty manotiny akoriny avy aminareo no mety hipoirany fiekena hoe nisy an'izao nataonay tena nandravan'ny repoblika tokoa ary lasa fitondram-panjaka teto fitondrana Andriamanjaka moa zany fa ny mpanjaka any amin'ny faritra rehetra any manano ny ajany daholo lasa fitondrana Andriamanjaka teto fitondrana olon-tokana teto ary zay no mahatonga hoe misy Ravatomanga misy Tsay Christian sy ny volamena misy Jirama tsy vanina sy levony io misy firenena lasa babony lasa anjakan'ny piremby zareo reo afaka hiteny an'izay ary eo no ahitantsika Madagasikara manontolo hoe reo fa niaika reo fa efa tsy hiverina amin'izany tsony mihitsy zany tsika tsy ilaina mitady any Afrika any ny lavitra be any tsika tsy ilaina mitady any Afrika tsy mokory ny apartheid hoe Nelson Mandela de hoe nisy fiekena sisa vao mivoaka ny fampiavana ny fotsy hoditra sy mainty hoditra tsika eto repoblika no mahatonga antsika tsy mifanaraka misy ny nanosihosy
ny ateny mera-pirenena nanosy ny fitsarana nanosy ny mpitondra ny fanabeazana tany ambanivohitra rehetra tany efa tsy repoblika ntsony fa fanjakan'olo tokana fanjakana antoko fanjakazakana antoko ny mitondrany antsika teto zay no mahatonga hoe mila fanavoazana ny repoblika ka raha afaka anampy atsika amin'izany izy araba so arabatsy ary zay no andrasana aminy ary raha tsy izy no mamoaka an'izay voalohany hoe zao angeny teto ho tebahan'ny olona ny ampivoriana any izy ny amin'ny hoe fodininga Rajoelina io ange nisy eloka nataony teto ary azo singanina sy tany saina tsara mihitsy inona daholy na ara-pitantanana reny projet lazaina fa présidentiel atomboka de tsy hita fa lamokany rehetrarehetra reny ohatra na mitady fanovana lalam-pifidianana ny olona tifotra ny mahazo ny olona tamin'ny 2023 zany angia tokony hamoaka an'izany izy hoe nety sa tsy nety iny nataony iny ary repoblika sa tsy repoblika iny nataony iny le manososy ny ateny mera izy tsay kristian efa manao inona ty efa manao ny asany tokoa ny ateny mera hoe solombavan'ny vahoaka manao hoe tsy izy tsony ty tsay kristian ty nga Rajoelina manamafy azy eo zany tokony raha tonga eto izy ary na tsy eto ary izy any velany any tokony mahatsapy izy hoe tsy repoblika tsony mihitsy zany nataony zany tsy président repoblika tsony zavatra isan-karazany be dia be zany azony atao daholo zany mety mbola iverena moa iny zany ao anatin'ny ataontsika fandraisana anjara ny mpieny fa mety ny olona mety mahinao zany zao Constant Velson mety sarotra ihany hoan'ny reto ataontsika hoe mpiaradia tamin'ny andro Rajoelina na izy tena ny hoe anao fiekena ve raha filazana azy manoloana an'izy zareo nefa itekila le manao atsisika le aloha mba ho inclusive mandray anjara zany moa le raha natao tao amin'ny mitatana ny fanabeazam-pirenena lasa ny ateny mera isana nitsikitika na nizingizina zany hoe tony tsy misy raha tsy mandray anjara ao anatiny zareo ka tony tsy misy raha tsy mandray anjara ao anatiny izy ka milaza zao manko na izy mandray anjara ao anatiny dia izy ny mahita sy mametraka hoe zao ny fahotana teo anatrehan'ny repoblika fa tsy hoe teo anatrehako na teo anatrehanao sy ny sisa zany anjarantsika zany amaolo-pirenenantsika hoe fa le repoblika mihitsy lalam-panorenantsika inge dia manao hoe ny sata repoblikanina dia tsy azo tohitohininy kanefany dia tsy arak'izay mihitsy ny fomba nitondrany zareo teto ka mandray anjara izy tsara ka mandray anjara izy dia arak'izay fa tsy hoe dia alao fa dia lasa momba ny lasa sy iveriny eto ny ray ny zavatra tahaka an'izay afaka 10 taona manko zay ny mazava-dehibe an'izy fa rehefa tsy handray anjara izy na handray anjara izy nefa tsy handeha amin'izay io manko ohatran'ny amin'ny teny vazaha hoe humiliation no andraisany an'izay zany hoe ohatran'ny fampandadizana azy dia hoe hoentina ohatran'ny olon-dresy raha tsy te hoentina ohatran'ny olon-dresy dia zao ny fefikaema efa namoaka ihany an'le hoe efatra hoe fiekena dia fibaboana izay fibebahana dia fahamarinana dia ny fifamelana fihavanana eo amin'le fiekentsika raha tsy miaiky ary miaiky ahoana moa zany eny manahirana ny olona manavoavo tena aloha ny hoe miaiky fa tsy misy zavatra tsy misy henatra zany voninahitra lehibe ny manao hoe teto anatrehan'ny firenena tsapako fa izaho tao amin'ny éducation nationale navelako ny député higidragidra ny sisikôko navelako ny antoko nisy azy higidragidra ny fampidirana maître Frame ohatra tsy misy henatra fa rehefa mivoaka izay dia mba tsy hiverina tsony mandrakizay fa ho lasa fady eo anatrehan'ny repoblika Madagasikara zany fihetsika izany ary ny vahoaka rehetra ny ambanivohitra any mora mandray an'izay hoe efa tonga zany fady amin'izay zany tsy azo atao an'izany tsony tsika ty zay le tediavina manko fa le mitady hoe fifandamindaminany samy aty ambony aty andao anao teteza mita hafahafa ihany resaka sezy io ny lafiny zavatra faharoa le anisan'ny resahana teo moa zany ankoatran'ny amin'ny Andry Rajoelina dia le hoe
Andaolo, ny Satany, Tetezamita, no Ikoanando, zay vao manao an'izany. Voaresaka ihany koa ary misy mandrivotra an'izay mihitsy. Voka ihany ny Satany Tetezamita. Ao aoriana fikoanandom-pirenena nge. Satria fikoanandom-pirenena dia hamoaka hoe zao le ovaina. Le Tetezamita dia hoe ny zao ny lalana izorana makamin'izay. Dia eo no misy hoe ty atsangana, ty tsy atsangana, na hoe ataonao any amin'ny préambule ny constitution ohatra. Na ataonao ary amin'ny disposition transitoire ny constitution ohatra. Le Satany Tetezamita. Fa ity ny fahitako azy dia mialatsiny tena azafady ny resaka manko tamin'ity herinandro ity vokatry le teny vato dia guerre de pouvoir, miady fahefana. Ka inona ny fahefana miady ao ambadiky le Satany Tetezamita, misy ihany le saina zatra ny teo aloha hoe raha anao zavatra ny vahoaka dia tsy maintsy izahay zany no mitantana azy sy mampandeha azy fa adala reo vahoaka reo fa zay ihany manandoha ikoana dia zahay zany no mitondra an'io. Lasa ohatrany hoe hifaninanany le FFKM everiny hoe ny FFKM zany ny Tetezamita nga ohatra. Misy an'io fitondran'io te ampiresaka ny vahoaka izy dia io ny fomba heveriny ampiresahana ny vahoaka fa izy kosa mametraka. Mazava tsara ny tenin'ny kolonely mifona hafa ny anarany feno tsy tadinga fa kolonely Marcelin teo amin'ny fanokafana. Ary ny tena tiako hoe tsy teo ny prime ministre, tsy teo ny président. Zao ny antony. Raha teo reo dia navesatra loatra ny resaka hoe raha ny fanjakany ity. Fa rehefa olona nampitondraina hafatra ny teo na ministra ray tanatin'ny gouvernement ny teo dia mazava kokoa ny resaka hoe mpanometanana ny ministera ary zao ny hafatra zao ny karazana ino moa zany tsy hoe tsy nizodia akory fa zao ny karazana lalana heverana le fikoanandoha. Zay ny fahitako azy hoe nampety zavatra ihany izy miraha tena sangana amin'ny exécutif zany tsy teo dia hoe raha mbahoaka ity. Io moa somary niteraka resa tsy hoe resa be moa zany satria tao ambadiky le tsy fahatongavany dia efa misy le mitsikikivy zany hoe lasa tsokosoko tsika zatra tsika malagasy zatra an'le raha hoe ny vato ary ny karay amin'ireo olon'ireo dia tandapa be dia be ny manotrina azy tonga any zatra an'izany tsika ty viverako azy rehefa hoe ahoana moa zany mpanometanana sy ny sisa ny fanjakana dia mety ny tamin'ny teo vato iny tsy dia tokony nalokalofana loatra ny izy rola ny afatra efa tonga nentin'ny kolonely médecin kolonely dia efa mety zay. Satria tao anatin'le tsy fahatongavana moa le nandeha ny resaka bon efa mandeha moa le tsisy serasera ofisialy moa manodidina an'izy fa amin'ny miaramila angamba moa misy le hoe opération commando le hoe tsy teto toerana ny voalohany fanavaozana ny république tao anatin'ireo fotoana ireny misy vaovao miparitaka ihany moa ny ambadika ihany amin'le hoe tany ivelan-tany izy ny fionana tamaro samihafa zay mifatoka ihany koa anatin'le amahana an'ireo olana sosialy hoe tany a Dubai zany zany a Dubai zay aloha zany loharam-baovao avy amina gazety any ivelany ihany moa zany mamoaka lizy ny antony hoe mbola tsy dia misy serasera ofisialy tsy mbola manana directeur en communication koa moa ny président satria dia mety zany koa mety mahatonga an'io rehetrarehetra io fa niaraka hoe miaramila misy ny opération commando fa tsaroko tsara nisy namana zay mamoaka ny agenda ny président tamin'ny fotoanandro tonga dia fitsarana ny andro tao anatin'ireny fifidianana solombavamboaka tamin'ny taona lasa reny ary nisy namoaka zao tany amin'ny tambazotra serasera tany hoe tany Karamalaza. Tany Karamalaza izy avy any zany dia tany Karamalaza avy izy tany Manakara satria tao anatin'ny fandaharam-potoanany mihitsy reny mety le izy fahitako azy hoe tsy tangenana be ohatr'izany ny fikoanandoha-pirenena tsy tangenana be ohatr'izany ary tsy atao hoe atsangano aloha ny Tetezamitanay amin'ny latabatra boriborinay na ny latabatra ovalenay na ny latabatra triangle-nay
de zay vanao fikaonandoam-pirenena zany a confiscation zany hoe ny fisotomana ao aty amin'ny tena le diniky ny vahoaka ary indrindrindrindra ny fahefana rehefa avy eo